Miaraba tompoko voalazany mpamantatra ny toetry ny andro fa mety hitranga amin'ny faritra sasany eto Madagasikara amin'ity herinandro ity ny avandra. Araka izany indrindra ara dia aloha hevitra mikasika izay avandra izay indrindra no andeha ho velabelarintsika ho amin'ny androany. Misy eo amin'ny endrika rano mivaingana izany ary miovaova ny habeany sy ny savaivony ka manodidina ny 5 hatramin'ny 50 milimetatra eo eo. Ahoana ary moa ny fomba fiforonan'ny avandra? Efa fantatsika angamba ny fomba fiforonan'ny orana noho ny fitarafan'ny masoandro ireny rano miandrona ireny toy ny ranomasina ary ny ranomamy ireny no mamoaka entona izay miakatra eny amin'ny lanitra ary rehefa miangona anaty rahona izy ireny dia milatsaka orana. Rehefa misy kosa ny rivotra mitsoka miakatra amin'ny rahona dia mitazona ny enton'ny rano avy any ambany izay mahatonga rano ivaingana rehefa tonga eny ambony eny. Rehefa ambany rahona dia milatsaka amin'ny endriny mivaingana iny rano iny, ireny no antsoina hoe avandra. Akoatra izay dia mampidi-doza ho an'ny zava-mananaina ny avandra, izany hoe ny olombelona sy ny biby. Marefy ihany koa ny hazo izay avy nilatsahan'ny avandra ka mety lasa tsy ampy fiarovana. Ireto avy ary ny fepetra tokony horaisina amin'ny fomba hiatrehana izany avandra izany: mamonjy toerana azo antoka, apetraka amin'ny faritra azo antoka ihany koa ny biby fiompy, asiana rato eny ambonin'ny voly mba hanamevana ny tona sy ny fiatraika ratsy ateraky ny avandra, apetraka amin'ny trano voatokana ho azy ireny ihany koa ny fiara na saronana baoritra ny fitaratra raha sendra mitoby eny ankalamanjana eny izy. Ka aleo ara misoroka toy izay arany loza.